Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity zoma maraina fa 7 volana marsa ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray, nomeny ny heriny amin'izao maraina izao ary raha isoa tombontsoa lehibe ho anao izany. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Iranay tsara ny isan-danitro, tolotra ianao ny dera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria mbola nomenao tombom-potoana, tombonandro, nomenao ny fahasoavanao ihany koa ahafahanay mandray an'izany ary koa nomenao fitiavana hatrany. Mangataka aminao izay mba hamindra fo aminay tokoa ianao satria tsy mendrika izay. Ampianaro ny zava-tsoa rehetra avy aminao izay ary ankahirizony fonay mba hatanjaka satria efa nandresy tokoa ianao. Tenena ray io fa voninkenanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe satrim-poninahitra iray avy. Alaina amin'ny Jakoba 1:12 manao hoe sambatra izay olona maharitra fakam-panahy fa rehefa voazaha toetra izy dia handray ny satrim-poninahitra ny fiainana izay nolazain'ny Tompo homena izay tia azy. Amen. Arindro nisy anjely maro hitako nitondra satrim-poninahitra be voninahitra avy tao amin'ny tanàna satrim-poninahitra ho an'ny olona masina tsirairay. Miaraka amin'ny anarana voasoratra teo amin'izany. Rehefa niantso ny tondrana an'izany satrim-poninahitra izany Jesosy dia naterin'ny anjely teo aminy izany ary ny tanany havanana mihitsy no nampiasain'ilay Jesosy maty io ity mba hametrahana an'ireo satrim-poninahitra ireo teo amin'ny lohan'ny olona masina. Tamin'izany fomba izany ihany koa no nitondran'ny anjely ny lokanga ary natolo Jesosy an'ireo olona masina ireo ihany koa izany. Ny anjely mpitarika no nitarika ny hira voalohany ary ny sandratra tao aorianan'izany ny feo rehetra tamin'ny fiderana feno fankasitrahana sy fifaliana. Ary nitendry ny lokanga tamin'ny mpahakingana ny tanana rehetra. Nanome feon-kira mahafinaritra tamin'ny fomba feno sy lafatra. Nisy ny zava-drehetra mahafinaritra ny maso tao amin'ny tanàna. Hitan'izy ireo teny rehetra teny ny voninahitra amin'ny fahafenoana. Rehefa izany dia nijery an'ireo olo-masina voavitra Jesosy namirapiratra ny voninahitra ny endrik'izy ireo ary raha nampifantoka ny fijery ny feno fitiavana teo amin'izy ireo izy dia nilaza tamin'ny feo mahery sy maharitra hoe mijery ny asan'ny fanahiko aho ka afa-po. Natao hifaly amin'izao voninahitra lehibe mandrakizay izao ianareo. Tapitra ny fahorianareo, tsy hisy fahafatesana intsony na alahelo na tomany ary tsy hisy fanahintainana intsony ihany koa. Arindro naseho ahy Jesosy nitarika ny olona eo amin'ny hazonaina ary mbola rendray ny feony feno fitiavana maharitra mihoatra noho ny feon-kira izay efa nandalo ny sofon'ny olona mety maty nanao hoe natao hanasitranana ny firenena ny ravon'ity hazo ity. Hanao avokoa izany. Teo ambon'izany hazonaina izany dia nisy ny voankazo tsara tarehy indrindra izay azon'ny olona masina nohanina tamin'ny kahalalahana. Nisy ny seza fiandrianana be voninahitra indrindra teo amin'ny tanàna izay nitoeran'ny loharanonaina. Manganohano toy ny kristaly izany. Teo amin'ny andaniny roa tamin'ny ony ny hazonaina ary teo amoron'ny ony dia nisy hazo tsara tarehy izay mamovo tsara tao fihinana. Tsy misy teny manan-kery ilazana ny mombamomba ny lanitra. Raha naseho teo anatrehako izany fahitana izany dia talanjona tanteraka aho. Napetrako ny peniko ary nika hoe indray izany fitiavana mahatalanjona. Raha mbola revo teo amin'ny fahatsarana sy ny voninahitra tsara indrindra aho, tsy mahavita manoritsoritra ny voninahitra ny lanitra na ny alalan'ny fitiavana tsy manan-tsahala ny mpamonjy ny teny tsara indrindra. Vaky teny nataoko amintsika ny bokin'ny faminana iny izany izay fahitana hitany mpanompo vavy ny mahakasika ny zavatra miseho any amin'ny ilay lanitra vaovao sy ilay tany vaovao. Iriko indrindra raha anisan'ny santatra an'izany ianao ka azo an'ilay satrim-poninahitra ny fiainana izay efa homanin'ny Tompo anao ary misoratra eo ny anaranao ary ho fifaliana tokoa ny rahantsika satria tsy hisy intsony ny alahelo, tsy hisy intsony ny tomany ary tsy hisy intsony ny fifanahintanana. Ankehitriny dia asain'ny Tompo isika mba hiady ny ady tsara ny Kristy ary hifahatra ny amin'ny fanangolen'ny devoly. Amen.
Iranay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, misaotra anao ihany koa izay mamboly fanantenana sy mampijery ny fijerinay ny amin'ny fampanantenana nomenao. Gataka aminao mandrakariva izay mba androtsahanao ny fanahinao masina aminay ka andeha araka ny fitiavanao izay ary ihany koa avy amin'ny tsilosaina rehetra avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.